Miarabanao amin'ny anaran'ny Tompo Fiavana amin'izao alahady maraina izao. Manonona aminao ny fahasoavana. Ndatsika hiomana amin'ny fiderana FFPM 27 342 sy 70 amin'ny 540. Dia andeha mbola sokafantsika ny baibolitsika ao amin'ny Petera voalohany toko 5 eo amin'ny andininy Fitiavana. Raha mamarana ny lohahevitrintsika hoe tany mafy ny finoana. Petera voalohany toko 5 ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy, ary apetra ho amin'ny fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo. Amen. Ny olona mitana mafy ny finoana ry havana dia mametraka ny fanahiny rehetra eo amin'ny Tompo. Ndaontsika hanova lasi-tsaina, aoka izay ny fanahina, ampy izay ny fanahina. Ary fantaro hoe tsy ny fanahina akory no mamany olantsika. Tsy ny fanahina no ahitantsika solution amin'izay problèmatsika. Fandao apetraka eo amin'ny Tompo. Vavaka isika. Atsika vavaka. Ndreto izay tomponay malalo, menatra sy mangaia zahay, fa tena zahay mihitsy zany ambarany teninao zany amin'izao maraina izao. Efa niteny taminay ianao Jesosy hoe eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, kanefa matoky zaho efa naharesy izao tontolo izao. Nefa dia mbola feno fanahina, feno tahotra ihany zahay eo anatrehan'ny zava-manahirana, eo anatrehan'izay tranga mampitahotra anay. Fona Tompo malalo, mifonany amin'izany ota lehibe zany, mifonany amin'ny tsy fahatokiana ny fahendrenao, mifonany amin'izay fiheverana hoe toa tsy hainao izay ataonao, toa tsy fantatrao. Mifony izay, mamindrafo, mamela heloka. Dia ianao ihany Jesosy no hiasa aty anatinay, ampitombo anay amin'izany toky izany hoe miay anay ianao. Ampianao izay atoky hoe mahavonjy anay amin'izay trangan-javatra rehetra miteraka fanahina, miteraka tahotra ianao. Fa indrindra omeo anay ny hitoetra mandrakariva eo ambanin'ny fahasoavanao. Izany vavakay Jesosy. Amen. Toko 5 teo. Fandao mbola iarahantsika mamaky ny andininy 9 sy ny 10 tapany A. Ny andininy 9 sy 10 tapany A manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, mahonoana tena miambena fa ny devoly fahavalonareo
mandehandeha tahaka ny liona mieriny mitady izay harapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoany anareo. Amen. Ny mpino mitana mafy ny finoana dia mahafantatra fa manana fahavalo izy ety an-tany ety, dia ny devoly izany ry havana. Ny mpino mitana amin'ny finoana dia mahafantatra hoe ny fahavalony ety an-tany dia ny devoly. Ary izany no anafarana antsika amin'izao marain'izao hoe miambena, toero ny devoly fa mandehandeha mierina tahaka ny liona mitady izay harapana izy. Nisy fotoana anankiray tsy niambena ny apôstôly Petera dia niaketraka ny finoany ary ny farany nandahany Jesosy izy tamin'izay. Dia izany no anafarana antsika ry havana. Aoka isika hiambina mandrakariva. Da antsika mbola hivavaka. Reto zahay zanakao tompo malalo, mbola misaotra anao ny amin'ny fiantsonanay hiambina. Misaotra ny amin'izany afatrao izany. Dia mbola te hifono aminao anefa zahay tompo tamin'izay tsy niambenanay, tamin'izay nandrapahany satananay tamin'ny alalan'ny fitariananay anota. Mifono zahay ny amin'ny nandrapahany satananay tamin'ny tsy fankatoavanay anao. Mifono koa zahay ny amin'ny famitehan'ny satana ny fifandraisanay amin'ny famitehan'ny fifandraisanay samy mpivavaka. Fona Jesosy, ianao amindra fo, ianao amela iloka. Dia mbola mangataka izay tompo, ianao hiaro anay, arovy izay zanakao amin'izay fandrapahan'ny satananay. Arovy ny finoanay amin'ny famafazany fisalasalana aty anatin'ny sainay. Arovy ny finoanay zanakao amin'ny famafazany satana tahotra aty anatin'ny fonay. Izany no atakay aminao. Dia sofa eo ianao Jesosy tahaka ny efa nivavanao amin'ny Petera, mivavaka ao anay koa ianao mba tsy ho levina ny finoanay. Saotra Jesosy. Dia hitana ny finoana tokoa zahay, tahaka andrasalama, reharehanao, reharehan'ny fiangonanay ihany koa. Fa tena izany no fanirianay ny hitana mafy ny finoanay. Ampianao zahay hiambina tompo. Amen. Hitako ny lalao tsara, ka izorako izany, azoko ny famonjena, azoko ny famonjena, azoko ny famonjena, ka utanako tuku. Rabu, rabu, amo Jesus.
Andriamanitra ireny voninahitra amintsika kosa ny fiadanana. Amen. Anio Alahady 27 Aogositra 2024 Alahady Fjkm manaraka ny Trinité. Alahady natao hitondranam-bavaka ny akany fialofana tangaina na ny akafeta manerana ny sahanay Fjkm. Impanjinany ny loahevitra hoe tany mafy ny finoana. Iarahantsika mihira eo am-pitsanganana ny hira fanefa 550 taona ny fiangonana Sanaka Malala. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fisarona sy fiderana an'Andriamanitra dia iarahantsika mamaky ny salamo. Rehefa hitana dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Alleluia. Hiderany Jehovah amin'ny foky rehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonana lehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah ka tenenina izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malasa ny asany ary fahamarinana manaritra mandrakizay. Manao izay ara-Jehovah mahafantatra nataony izy, miantso sy mamindra fo Jehovah, nomeny ihany izay matahotra azy. Tsarovana mandrakizay ny fanekeny, mihery ny asany maseho ny tanana, taman'Izy ny asany Louange Kristy. Ny asan'ny tanana dia fahamarinana sy fitsarana. Mahatoky avokoa ny didiny rehetra, mitoetra mandrakizay toy izy fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahatsiana. Manatra fanabotana amin'ny olona izy, efa nanotra ny fanekeny mandrakizay izy. Masina sy matahotra ny anarany, ny fatahoran'i Jehovah ny fiandoham-pahendrena. Fahalalana tsara ny anana izay rehetra mankatoy izany. Manatra mandrakizay fiverana azy. Amen.
mivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina, Andriamanitra masina ianao, mahatahotra ny anaranao. Andriamanitra miantra sy mamindra fo ianao ka tsy namelanay ho lany ritra noho ny alehibe ny fitiavanao anay izay tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy. Dia nitaominao ato antranonao izahay hidera sy hankalaza ary hanome voninahitra anao. Lehibe ny asanao Jehovah, madera sady malaza izany, ary ny herin'ny asanao no nasehonao taminay ka nahatonga anay tana mafy ny finoana izay nomenao anay. Ary ankehitriny dia misaotra anao koa izahay fa nomenao fotoana hitondranam-bavaka ny akany fialofana tangaina. Fanamasinao amasiny vao Fanompoam-Pivavahana izao mba ho tena fanomezam-boninahitra anao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny teninao ry Jesoko dia aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Voninandray izany izahay ka mitenena araka ny fombanao ankehitriny amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia mbola hafaly miarabanareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Andesika avantsika ny baibolitsika ao amin'ny Petera voalohany toko 5 nandininy 7. Inao andeha angalantsika fampianarana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Petera voalohany toko 5 nandininy 7 fa ny tapany voalohany ihany no dia ho alaintsika. Rehefa hitantsika izany dia ndeha vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe toery izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo. Toery izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo. Resaka amin'ity volana ity moa mbola mibanjantsika ny hoe lohahevitra hoe tany mafy ny finoana. Resina manokana ny hoe miorena tsara amin'ny finoana ianareo. Nisy lehilahy mpandahateny malaza anankiray izay ary fatratra loatra ny fahaizany mandahateny ry havana amin'ny resaka hoe fanoherana zany hoe fivavahana kristianina zany. Na ataona olona maro izy mandray mandeha izy tonga teo amin'ny tanàna anankiray, teo amin'ny vohitra anankiray, nanao ny tahaka ny fanaony mandrakariva izy, ny kabary teo izy, nandahateny teo izy. Fatratra mihitsy ny zany hoe fahaizany mandahateny. Na ariariny tao anatin'izany fa hoe mpady anareo hoy izy, mino foana zany Jesosy zany izay tsy misy akory zany, resaka fandemetsaina fotsiny zany fa tsy misy zany. Dia ny fahasoany teo ny anaran'ny Tompo natao tsinitsinina teo zany hoe Jesosy Kristy zany. Tao anatin'ny fivorian'ny fokon'olona maro be dia nisy lehilahy anankiray nivoaka avy tao anatin'ny fokon'olona io ary nijoro izy teo anatrehan'io mpandahateny io. Ary io lehilahy io dia fantatry ny teo an-tanàna rehetra fa lehilahy io izay hoe nanana fitondran-tena tsy dia mendrika loatra teo anatin'ny fiarahamonina, kanefa rehefa nandray ny filazantsara izy dia niova fo. Ary fantatry ny olona rehetra teo an-tanàna zany. Iny izy fa nandroso moramora teo anatrehan'ity mpandahateny izay tsy mino an Jesosy ty. Namoaka vao atao aposiny izy voasary anankiray, nivoasiny teo masiny ilay voasary ary nohaniny zany teo masin'ilay mpandahateny izay tsy mino dia nohaniny zany. Ary efa lany dia izao no nanontaniny an'ilay ty mpandahateny ty, ho no arsy mamy ve ilay voasary nohaniko teo sa mangidy sa marikivy araka ny fihevitrao. Dia hoe ty mpandahateny anankiray, fa ianao ve manao hoany? Ianao ve nihinana dia zany no antaninao izay tsirony amin'ny voasary iny?
fa eritreretinao tahaka ny ahoana azo amin'ny fanahiny antsika ozy izy amin'ny fomba ahoana na lalako an'izany ay tokoa moa ho ty rangahy anankiray dia zako nge mba gaga aminao e ahoana na asa inao milaza fa zany Jesosy zany dia mangidy kanefa mbola tsy nandramanao zany mbola tsy niainanao niaraka tamin'izany Jesosy zany ahoana nahafahanao manavasika ny anaran'i Jesosy zany ianao mbola tsy nanarana akory zany fiainana kristiana zany a ny milazainao sy tombananao fa ratsy le fiainana kristiana ravana milalao amin'ny tompo ho an'ny fiarahamonina ho an'ny olona izay mbola hoe tsy nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana tsy mahatsapa zany hoe amany ny fiarahana an'i Jesosy Kristy zany aza manaiky ry havana aza manaiky ny amin'izany mety hoe fanasoketana fanambaniana mety hoe mahakristiana anao aza atao mahemitra anao zany fa hoana ho ny soratra masina miorena tsara amin'ny finoana ianareo miorena tsara amin'ny finoana ianareo aza miova fa sarobidy mihoatra ny zavatra rehetra zany Jesosy Kristy izay raisinao ho tombo sy mpamonjy eo amin'ny fiainanao izany dia averintsika farany ary lay tenin'Andriamanitra izay ataontsika tsy anjery ary averimberintsika mandritra ny ty herinandro ty amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo aiza nahitantsika an'izany Petera voalohany toko 5:7 amen dia hivavakantsika ry havana Jesosy mety tsy ho tananay zany finoana zany raha ny herin'ny tenanay manokana kanefa tsy ahoanay tompo izay mety vandrabarabian'ny manodidina amin'ny fiainana maha-kristiana fa ny any fantatray dia mamy tena mamy ny miara-dalana aminao ary fantatray fa mbola ho avy ilay fiainana mandrakizay izay sy ny fahasambarana fatratra dia misaotra tompo amin'ny anaranao Jesosy amen Vakisika ry Andriamanitra tomponay eo endre ny fitiavanao anay fa manana anjara amin'ny teninao indray zahay amin'ny tsy anio ity koa ny fanahinao masina no angatahanay hameno anay sy hitarika anay na ho amin'ny famakiana ny teny na ho amin'ny fanambarana ny afatrao na ho amin'ny fiainona ka iropakaty anatinay tokoa ny teninao ary dia nampy anay hatana tsara ny finoana nananay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay ny vavakay amen araka ny mahazatra eto amin'ny fitandremana isotry fitiavana dia ny baiboly dia manao makina ny teny isaky ny alahady farany amin'ny volana ho fampatsiahivana ny antom-bavaka Jesosy Kristy sy ho mariky ny fimbonana ny kristianina iaraka maky sy hain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha boky Oabolana toko 4 manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny tompo enoka raiso anaka ny teniko dia ho ela velona ianao ampianariko ny lalampahendrena ianao ary ho tarihako amin'ny soratra mahitsy sy voasembatsembana ianao raha mandeha
tsy ho tafitoana raha miazakazaka. Tany mafy izay nanabeazina anao ka aza vela, tehirizy izany fa fotom-piainanao. Aza makany amin'ny falehan'ny olon-dratsy, ary aza mizotra amin'ny lalam-panao ratsy. Halaviry fa aza lalovana akory izany, ary alaoka mizora lavidavitra kokoa. Tsy matory reny raha tsy efa nanao ratsy, ary tsy mahita tory raha tsy efa nanafitoana olona. Fa ny faratsiana no mofiana ny isan'andro, ary ny herisetra no divay fisotrony. Ny fitondratenan'ny olona marina dia toy ny fahazavan'ny maraina, izay miha mazava mandra-patoandro ny andro. Fa ny toetran'ny olon-dratsy fanahy kosa toy ny azipito, ka tsy fatiny akory izay hanafitoana azy. Motoizantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Matio. Matio 7:20, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Ary hofaranantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany ny soratan'ny Petera. Petera voalohany 5, ny andininy 5 ka hatramin'ny 6. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'izay dia nanantona an Jesosy ny mpianatra ka nanontany azy hoe iza moa ny lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia niantso zazakely Jesosy napetrany teo afovoan'izy rehetra ka hoy izy: lazaiko marina aminareo fa raha tsy miova ianareo ka tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra mihitsy ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Koa izay anetry tena tahaka ity zazakely ity no lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary na iza andray zazakely anankiray tahaka ity amin'ny anarako dia izao no raisiny. Na iza mitarika ny anankiray amin'ny tony madinika mino ahy itony hanao ratsy dia aleo izy hanantonana vato be fikoseham-bary eo amin'ny vozony ka alentika any anaty ranomasina mangitsokitsoka. Toy izany koa ianareo mbola tanora fanahy manekeny loha olona, ary ianareo rehetra samy mitavy fanetretena ka mifanompo, fa hoy ny soratra masina hoe toerin'Andriamanitra ny mpiavinavina fa omeny fahasoavana kosa ny manetry tena. Koa manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoan'andro voatendriny. Apetrao aminy avokoa ny fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo. Mahonoana tena ary miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha manodidina anareo tahaka ny liona mierona mitady izay harapany. Finoana mafy orina entina manohitra azy, satria fantatrareo fa fijaliana toraka izany koa no hiaretany havanareo mpino eran'izao tontolo izao. Amen.
mbola ampitombona aminareo hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiatanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Dia ny galantsika ny avatrany amin'ny anio dia ny ao amin'ny Petera voalohany toko 5 izay efa finaky ny mpanompon'Andriamanitra teo. Taovy manoloana anao zany ry havana. Petera voalohany toko 5 ny andininy 5 ka hatramin'ny 7. Epistily voalohany izay nosoratan'i Petera Tito ry havana dia maro ny mpandika niara-ny ombitsaina fa tamin'ilay andro izay fanenjehana mavaivay no anoratana azy ity. No heverina tamin'ny taona faha-720 tany no nanoratana azy, izany hoe nanjakan'ny emperora Néron tao amin'ny mbola nanjakan'ny Romana tamin'izany fotoana izany. Tena nankahala ary tena tsy tia maizina an'izany hoe kristiana izany ty emperora ity. Dia ity vao maika ny tena namafy ny fanenjehana tao amin'ny fatsy Romana io dia nisy tanàna anankiray may dia nizingizen'ity emperora ity fa hoe kristiana nandorany io, vao maika nanamafy be ny resaka fanenjehana tamin'izany fotoana izany. Raisitsika an-tsaina amin'izany hoe tahaka nahoana ny ainan'ny kristiana fa voaporitra mafy izy ireo. Mafy ny fanenjehana, mafy ny fankalana kristiana tamin'izany. Dia tadidio ry havana fa ao anatin'ireny fanenjehana mafy ireny izay eritreretin'ny Satana hoe mialefy miamalemy ny finoan'ny olona, amin'ireny izy no vao maika ihany koa miasa mafy miditra ny tsehatra ao am-pon'ny olona tsirairay avy. Ary izay indrindra ny anton'ity epistily manoloana antsika ity, mampahery Petera, mampahery izy tany mafy ny finoana, manoloana toy zavatra tahaka an'izany manoloana ny fahasarotana izay hoe eo ny fanenjehana maro isan-karazany, manoloana izay mety hoe fotoana izay sarotra eo amin'ny kristiana, nanoro hevitra izy hoe inona ny tokony ataontsika. Ary nditsika akalesina amin'izany koa ry havana. Ny lesona voalohantsika tsoaina dia hoe andao tohizany ny asa fanompoana, tohizany ny asa fanompoana ry havana. Eo amin'ny 9 tapany voalohany dia mivaky toy izao ny anaran'ny tompo hoe koa amin'izany manetretena ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra. Koa amin'izany dia manetretena ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra. Misy dikateny hafa ry havana mandikan'izy io hoe maneke ho ampiasain'Andriamanitra ary maneke hiasan'Andriamanitra. Maneke ho ampiasain'Andriamanitra ary maneke hiasan'Andriamanitra. Satria nahoana ny olona mahay manetry tena ry havana no afaka ampiasain'Andriamanitra sy hiasan'Andriamanitra. Raha amin'ity contexte ity no jerentsika, inona tena hoe ambadiky ny tiany tena mbarany hoe manetry tena. Ny olona manetry tena dia olona mahay manindry ny fony, ny olona mahay manindry ny faneriana manoloana ny sitrapon'Andriamanitra, ary olona mahay manao lara-pahamena ny sitrapon'Andriamanitra no ny sitrapony. Dia antsika amin'izany fa zava-dehibe ny fananana fanetretena, fa raha tsika ny tsy manana ilay fanetretena dia ny tena kiany ny afoana aloha izay vao manaraka ny amin'ny tompo. Fa mampianatra ny soratra masina eto hoe andeha na dia ao anatin'ny hoe fizahan-toetra mahamay azy, andeha anatanteraka mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra dia anahaka tahaka an'i Jesosy tsika. Ahoana ozy Jesosy andeha hiatrika an'izany hoe azo fijaliana izany, aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny sitrapoko ry tompo aho. Na dia tao anatin'ny tranga zavatra izay mahamay izay fa hitan'i Jesosy fa hoe mangery firy aminy azy, dia mbola zany ny tolombavaka izay nataony ry havana hoe aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny sitrapoko. Ry havana malala ho amin'ny tompo na tahaka ny ahoana na tahaka ny ahoana, mety hoe toejavatra iainantsika aza kivy amin'ny fanoloran-tena amin'ny asan'Andriamanitra,
atolory mandrakariva ho an'ny asa fanompoana ny tenanao ary azakivy amin'ny fampandeferana ny sitraponao. Mety manana faniriana ianao ary mety manana heritreritra izay mahasoanao ianao fa avelao ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva ny aloha ny sitraponao ary aza vela hiafy ny tompo ao anatinao. Rehefa tonga ny fanenjehana, rehefa tonga ny toe-javatra mahamay fisetrana mahamay eo amin'ny fiainana ry havana dia ny ankamaroan'ny olona ao amin'ny fiverenana mianatra amin'ny finoana. Raisitsika tamin'ny andro mbola tsy nilatsahany fanahy masina Jesosy Kristy niaraka tamin'ny mpianany hiatrika amin'izany hoe fanenjehana hiatrika amin'ny hazo fijaliana. Teo anatrehany io dia hoe andeha hisambotra an'i Jesosy ny vahoaka maro. Fa inona nataon'ny mpianana tao anatin'izany? Nandositra izy navela an'i Jesosy reriny teo. Ilay olona nandositra tamin'izany fotoan'izany ihany ry havana io mampirisika ny kristianina amin'izao fotoana io hoe aza mianatra tany mahafondifinoana. Satria nahoana? Efa nandray an'ilay hery izy, nandray an'ilay fanahy masina izy. Ry havana malala ho amin'ny tompo, aza vela hiafy fanahy masina ao anatinao, fa tsy fanahosana izay nomen'Andriamanitra anao, fa fanahy matanjaka io ahafahanao manohatra na tahaka nahoana sedram-piainana hiatrehana. Fa ny fanahy io dia fanahy mahery no nomen'Andriamanitra anao. Ary mahafinaritra nge toy an'io andinin'ny fahaenina izay nomeny io dia rahantsika mamaky anie amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa amin'izany manetretena mba ny tana maherin'Andriamanitra manandratana anareo amin'ny fotoan'andro. Rehefa zatra ianao ry havana mahay maneritry tena, mahay ampiasain'Andriamanitra ny tenanao, ny mombanao, ny fotoananao rehetra amin'ny fotoan'andro ny tompo anandratra anao. Izay rehetra manetry tena no asandratra Andriamanitra. Mampahery anao ry havana toy izy ny asa fanompoana. Manarak'izay ry havana dia ao anatin'ny asa fanompoana io moa dia ao ny fanahiana maro isan-karazana. Raha andeha hanompo anao a Jesosy dia ahoana an'izao, ahoana an'izao, ahoana an'izao. Misy fanahiana maro isan-karazana, ary tsy hoe amin'ny asa fanompoana rery ihany fa ny fiainana andavanandro. Izy tingery pastera tsy vita an'izany hoentina mbavaka fotsiny, fa atoka hoana ny fiainana andavanandronay, atoka hoana ny atrika an'ity fiainana ity. Fa mampianatra antsika ny tompo hoe omeo ny tompo ny fanahianao. Eo amin'n'ny fahafitsika ny mahita an'izany dia ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy ary apetrao aminy ny fanahianareo rehetra fa izy no miay anareo. Omeo ny tompo ny fanahianao ry havana malala. Indraindray dia teo adinitsika fa le tompo Andriamanitra izay andohalehan'ny lohalika io, dia tompo Andriamanitra izay hivavahanao io dia miay ny fiainanao anie. Indraindray teo adinitsika fa ianao io anie dia manandanjy sarobidy eo mason'Andriamanitra. Indraindray teo adinitsika hoe zanan'lahy tokana mihitsy no nafoiny amonjena tsirairay avy. Miteny ny tompo eto hoe apetrao amin'ny fanahianareo rehetra, na amin'inona izany na amin'inona karazana. Fanahiana ara-tena, fanahiana resaka ara-panahy, na lehibe io na kely, na miatra aminao ny vantany zany, na miatra amin'ny ankohonanao zany, na miatra amin'ny fianakavianao zany, na momba ny fivelomanao zany, na zavatra efa natao tany lasa zany, na zavatra sy mbola ho avy zany, na zavatra mety hoe fahadisoana vita tany lasa ihany koa ry havana. Mampianatra ny soratra masina apetrao amin'ny tompo ny fanahiana rehetra izay manavesatra ny fonao ry havana ka mahatonga anao anaya omeo an'ny tompo zany. Mazava ny teny tompo hoe apetrao ny fanahianareo rehetra. Satria nahoana ny fonao io ry havana, ny fontsika ty ry havana, tsy tempolon'ny fanahiana io fa tempolon'ny fanahy masina. Fanahy masina fiadanana no entin'izany,
fitiavana ny eton'izany fa tsy fanahina. Apetrao aminy ndraindray matahotra hoe tombo apetrako aminao ty, fa apetrao aminy. Inona ny zavatra mety mbola manavesatra ny fontsika? Tsy ahafahantsika manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Inona ny zavatra manavesatra ny fontsika? Tsy ahafahantsika mandroso amin'ny fianara-panahy. Apetrao aminy izany ry havana, na inona karazana, na tahaka nahoana ny ale-piazana izany, apetrao amin'Andriamanitra izany. Jery fombolana malagasitsika ny hoe fanahina. Ny fototenin'ny fanahina dia hoe ay zany. Taloha zany fiainan'izany ry havana, fa amin'ny Kristy ianao dia ho saraintsika amin'Andriamanitra zany. Tsy ataonao hoe ay intsony ilay fanahina, fa ndeha ho zaraintsika amin'ny tompo zany. Ary mihoatra lavitra n'izany ary ndeha ho apetrakatsika amin'Andriamanitra rehetra. Satria nahoana? Tia hanampy anao izy, tia hanafaka anao izay zavatra mety manahirana anao izy, tia hanampy antsika ny tompo ry havana. Fa indray tsika manadinina izany hoe fitiavan'Andriamanitra izany. Ny amin'ny anio dia hoe alahady natokany Fjkm Tsodrano ambavaka ny akany fialofana ny amin'ny Tangaina. Dia ao ireo fitesaina ny zaza izay tsy misy mpià. Atsiaro an'ireo tsika ry havana, hitondra mavaka an'ireo tsika dia ho apetrakatsika amin'Andriamanitra ny fiahina tanteraka an'ireo. Kanefa ho antsika izay hoe manan-katolotra, afaka manome fanampiana ho an'izany akany fitazaina izany andehantsika sy ho antsika ny tompo ihany koa hoe miasa mandrakarivotsika, mbola afaka miasa mandrakarivotsika miara-miasa amin'ny tompo. Omeo ny tompo ny fanahinao. Ary ny farany ry havana dia miambena mandrakariva. Dia vakiantsika ny eo amin'ny andinin'ny 19. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, mahonona tena miambena fa nitevolo fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay arabany. Dia hoe miambena, miambina, dia izay mihitsy ilay dikany hoe miaro tory tahaka n'ilay mpiambiny ireny. Dia miaro tory ianao satria nahoana? So misy fahavalo anafika, dia misy zavatra arovanao. Dia inona ilay arovanao? Ny finoanao ry havana. Vao iny ianao ny varim-bariana kely fotsiny, tafiditra ny fahavalo, tafiditra Satana. Fa miambena mandrakariva ry havana malala ho amin'ny tompo. Zao fahamarinana anankiray io Satana io tsy afaka izy ny hamafa ny anaranao any an-danitra, fa ny azy natao dia misarika anao zay hoe zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, misarika anao amin'ny fomba rehetrarehetra izy. Ary rehefa iny ialao ny tafalatsaka anatin'ny fahotana, izy ihany avy eo nitsangana eo anatrehan'Andriamanitra hiapanga ny olona voasitiny ireny. Mampalahelo, fetsy zany ny hevitaliny Satana. Izy misarika fa izy ihany avy eo miapanga. Ary izay natao hoe Satana mpiapanga. Ary mila fantantsika izay tetikadiny ratsy ny Satana izay. Misarika anao izy amin'ny fomba rehetrarehetra, fa izy ihany mijoro miapanga, manameloka anao hoe io olo io dia efa nanao an'izao, io olo io dia efa tahaka an'izao io. Fomba ray izay. Fa sarihany koa ianao ry havana, rehefa hoe voasariny ianao, ataon'izay tsy bebahanao, ataon'izay tsy verenanao amin'Andriamanitra, fa misaoranao amin'ny tompo Andriamanitra ry havana. Raha hoe efa nisy fotoana nandeha ka lavo fampatsahivina ny fany masina ianao, ampitotia indray ianao andanana bebaka. Fa efa miteny aminao amin'iny ny fany masina, aza misalasala, aza mangatakandro, andana tanterao ilay safidiny fany masina hoe andeha hibebaka, andeha hifona amin'Andriamanitra, fa tsy mety iny lalako iny. Foana ny fomba ialantsika amin'izay hoe hevitry Satana lalina izay, dia tsotra ilay izy ry havana. Tany mafy ny finoanao, tany mafy ny finoanao ary fiangonana. Aza miova mifikira amin'i Jesosy Kristy izay fa nanolotra ny ainy ho anao.
tezao ny fiainam-pananao ry havana aza varim-bariana indrindrandrindra amin'izao andro farany izay iainy antsika izao aza varim-bariana na kely fotsiny aza fa amin'inga ny fahavalo mitsofoka ary ao anatin'ny fotoana mahavaivay amin'ny fanenjehana mafy ataovy toy ny hoe sakafo ny fononao ireny aza velo hoe entina mpiemitra ireny ry havana fa vao maika ampy toetra tsara amin'ilay fototra misy mpanompon'Andriamanitra zay tafarisaka tamin'ny tenako dia pastera ihany koa moa izy io zao ny teny tamiko hoe pastera tsy mora ny lalanao iozy izy fa tahaka ny eo ampovoan'ny fotaka ianao dia fotaka mandrevy ianao dia arakaraka ny rosonao ozy izy vao maika mampiledika anao anatin'ny fotaka savy eo fa zao ozy izy arakaraka mampiledika anao kosa nefa ozy vao maika hiatsonao mpamonjy niatsonao a Jesosy Kristy ary ny mahasambatra anao iny fa hitomby eo tsy hamelanao irery ozy izy raha fitinina ry havana izay afatra izay tohizo ny asa fanomponao amin'ny alalan'ny fanetretena ekeo hiasa ho an'Andriamanitra ianao mahaiza manao lahara-pahamehana ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao izay vao ny sitraponao omeny tompony fanahinao rehetra na inona karazana aza vela isana fietratra ny fonao fa ny fonao tsy tempolon'ny fanahina fa tempolin'Andriamanitra io ry havana avelo ny fiadanana Jesosy Kristy tompo nohoninao fa tsy ny fanahina ary ny farany miambena mandrakariva fa ny devoly fahavalonareo dia tahaka ny leona mierina mitady izay arapany man'Andriamanitra rery ny voninahitra fa ho antsika kosa ny teny izany amen. Vavatsika ry havana ry Andriamanitra rainay isaoranay ny amin'ny teny izay omenao anay tsirairay avy isaoranay tompo ny amin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay efa nanehoanao ohatra ny amin'ny Petera zany fa fony izy mbola tsy nandray ny fanahy masina dia nandahanao mihitsy izy Jesosy fa rehefa ao aminao izy Jesosy rehefa ao amin'ny fanahy masina izy ndray idino mandrisika ny fiangonana ary napita zao afatra zao ihany koa ho anay raha io hifonanay ny lalana izay misy ny fiamorana teo amin'ny finoana hifonanay izay tsy nahafahana nijoro ho anao Jesosy Kristy tompo hifonanay ny fiamoranay fa ankehitriny izay dia fononay tena fonony izay hiazona mafy ny finoana hiazona mafy anao Jesosy Kristy tompo ry tompo Andriamanitra io ao ihany koa ny fonay izay tempolinao zavatrafa no nataonay namenao ny fo io tompo fa ankehitriny dia fonizay nametraka izay rehetra fanahiana ho aminao
favelao fiadananao mba ononao tompo ary fonana ihany koa tamin'ny androm-piainanay izay tsy mba niambenanay nisy fotoana mihitsy ary izay tompo niara-niasa tamin'izany hoe satana izany navelanay hiasa tamin'ny fiainanay izy fa ankehitriny dia hotoerinay izany ry Jesosy Kristy tompo tsy avelanay anana anjara ny fiainanay intsony fa ianao Jesosy Kristy tompo no avelanay anjaka tanteraka ao anatinay aho mba raiso izahay Jesosy raiso izao fanoloran-tenanay izao raiso izao fiverenanay tanteraka aminao izao fa ianao rery anay tompo azo ivavahana ianao le ihany lay manana tana mahery afaka miaro anay afaka mamonjy anay dia tany izahay fa ny eo akaikinao ny eo anilanao no tena mahatsara anay tompo dia misaotra fa mbola afaka manatona anao izay ankehitriny ny vavaka izay ataonay dia ataonay anaranao Jesosy. Amen. Havana ho antsika izay miaiky tokoa ny famotantsika teo anatrehan'ny tompo ary ny bebaka marina tokoa mitsangana andreny teny somafaly atolotsy ny tompo ho antsika ho famelana ny helotsika. Hony tompo indray mpimasomonja no nafisako anao fa amin'indra fo lehibe kosa no ampodiko anao tamin'ny firehetany fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mpimasomonja fa amin'ny famindram-po mandrakizay kosa no amindrako fo aminao o Jehova mpanavitra anao fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy koa ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavelany elkareo no ny anarany masina miderany tompo. Amen. Thank you.
ho antsika izay voavela eloka dia andeha ambaratsika ampahibe maso ny fonoitsika araka ny fanekempinoana laharana fahaefatra. Manambara ny fonoitsika an Jesosy Kristy isika dia araka ny tena tontsona indro ny zanak'Andriamanitra izay nanaisitra fahatontsona sy araka ny tena ton'Andriamanitra. Ely manantena Fabrice isika riavana. Manasanao zay pasteur sy ny ankonanao androso dia anoloana tompoko. Pasteur Fabrice manakavy, ity no alahady farany iarahantsika miangona eto Isotry Fitiavana. Misaotra an'Andriamanitra zahay tamin'ny nanomezany anay anareo nizatra raha teto amin'ny fitandremana Isotry Fitiavana. Tsaroko tamin'ny fotoan'androny nisy mpitandrina mpizatra raha anankiroa farafahakeliny no nanaovan'ny birao ny fiangonana entretien fa nareo no voatendrin'ny tompo izatra raha teto Isotry Fitiavana. Misaotra azy tsika ary misaotra anareo ny amin'ny fandavatena, misaotra ny amin'ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Tena voky ny fanahinay pasteur tamin'ny raha tsy laza fa tsy ny fotoanany ankizy sy ny tanora, ny Toriteny, ny fampianarana teo anatrehan'ny fotoanany dekona sy ny maro samihafa tany amin'ny sampana. Misaotra anareo zay ny amin'ny teny fananara. Dia Andriamanitra manan-karem-pahasoavana, izy no omba anareo any amin'izay toerana any andreny anareo. Tsara ny mampafantatra ny fiangonana riavana fa any Mananovy Manandroty synodam-paritany Ambovombe Kristy Ranovelona 20 kilometatra miala ny Betroka miana Atsimo, RN13 zany any Atsimo. Iara-malala ny zava-misy any Atsimo kanefa hoy ny tompo aminareo hoe ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy miay anareo. Petera voalohany toko 5 andin'ny 7. Tsy tonga kisendrasendra zany teny zany androany pasteur fa avy aminy ary matoa voasoratra zany ao anatin'ny Baiboly dia misy fotoantsika fantatry ny tompo mandalo fanahina. Dia ny teny antsika izy manome toky anareo izy hoe raha sendra tonga zany fanahina zany aza matahotra. Araka le vavaka natao amin'ny pasteur teo omeo azy le vesatra manome toky izy no andamina ny zavatra rehetra satria izy no miantoka ny fiainanareo. Dia mahereza pasteur ny tompo ho aminareo mandrakariva. Amen. Ankoatran'izay teny efa natolotry ny birao mpiara-miasa teo dia ity kosa misy soratra masina izay tenaina fa ho teny fikasana ataon'Andriamanitra ialoha ny fanolorantena anareo. Ao amin'ny Isaia toko 7:7 andininy 9. Isaia toko 7:7 andininy 9. Dia izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy: eno hoy ny tompo, mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompoka hanandratra ny firenen'i Jakoba ianao sy ampody ny Israely sy savoary, fa omeko ho fanazavana ny jentolisa koa ianao mba ho famonjeko
hatrany amin'ny farany tany ny fetra fa tsy anatsimo ihany. Missionnaire maneran-tany eny ianareo efa mianaka izay mbola hoavy. Dia nirarosoa sady ny amin'ny fanadinana ara-panjakana voalohany hoatrehan'ny Maia tany azony ny fananarana hivavaka isika ry aman'ilay hitsangana. Andriamanitro manomana anay fiangonana mandrakariva ianao, ary izay mahatsapa izany dia tsy mba tampotampohany zavatra fa efa mahafantatra sahady ny zava hitranga raha mpitso raha afaka mpitso satria ambaranao aminay ny tsy ambarantelonao. Misaotra Andriamanitra fa eto amin'ity tany mahabe fanahina sy be fahoriana ity no ametrahanao ny tongotry ny fiangonana ary aniranao azy mba handeha hitory ny filazantsara. Anisan'izany ireto mpanomponao efa mianaka, navelanao izatra raha teto herintaona mipaka ary namafy arak'izay tratry ny heriny rehetra ny filazantsaranao, ny fananaranao. Raisinay ireny, tananay mafy, azoninay ary tena ho fiainanay. Izy ireo kosa raha handeha dia tany mafy amin'ny tanam-pahasoavanao, hialo avy ny lalany ary tantera ho aminy ny teninao fa ianao ny ahy azy, ary manana hevitra hieverana azy ireo ianao ahatonga azy ho mpitory ny filazantsaranao hatrany amin'ny farany tany. Dia ho lehibe eo anatrehanao ireny fanoratena izay efa mianaka ary anomananao zavatra lehibe koa izy ireo araky ny habe ny fitiavanao. Ny fikarakarana rehetra izay sahanin'izy ireo manokana amin'ny lafiny ara-ankonana sy ara-pianakaviana ny amin'izao dia missionnaire amin'ny tanteran'izao, ny ara-piangonana manomboka eo amin'ny foibe izay mamiraka ny zodaparitany izay miombana amin'izany fanirana izany ary indrindra ny fitandremana handray tompo. Ny fikarakarany amin'izany dia fantatray fa ahatsapana ny tanamairinao ilay tena mpaniraka. Dia maniry izay tompo mbola ombanao ireo fanomanana mpitandrina eto anivon'ny sahany Fjkm raha ho avy indray ny taom-pianarana vaovao. Mananteny izay fa mbola omera ho anjarandray mpizatra raha handimby ireo efa nanolonanay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony fiantsoana ary lohan'ny fiangonana no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana dia mahireza sy matanjaha nareo efa mianaka. Ataovy izay azon'ny tananao atao fa Andriamanitra no mombanao. Izany tiany fikasana izany ry havana entina efa mianaka miaravana rehetraindray fa izany teny fikasana izany no miazonanay fony izay vao hoe hiditra ny amin'ny toeram-panomanana. Mafy maro ny fanahina atao anatin'izany fa ny teny nomeny tompo dia hoe ataovy izay azon'ny tananao atao fa Andriamanitra no mombanao. Samuela voalohany 7:7 izy io. Alohan'ny nidiranay tato ry havana dia tany amin'ny faritra Brickaville no nanatanterahana ny fizaran-draharaha. Fitandremana tsy nisy mpitandrina izy io fa niara-ny asa tamina Koreana anankiray izay dia nivezivezy isan-kerinandro amin'ny fitazaina ny fiangonana ny fitandremana izany. Tsy mora taminay ilay izy fa teo ny faharerana satria tsy maintsy mody aty latsinay maraina be amonjy ny fianarana avy eo tena reraka
nareraka atao anatin'izay. Dia tao anatin'izany ihany koa ny fitaintaina ny an-dalana isan'andro isan-kerinandro zany dia mitaintaina hatrany hoe ahoana indray ny an-dalana amin'ny accident maro isan-karazany. Dia misy ihany koa moa ny fisarahana maro indrindrandrindra mivady aman-janaka dia misy ny alahelo. Fa ny tena hoe anisan'ny tena nalahelo manokana dia hoe ny fahaterahan'ny zanakay teto, fahaterahan'ny zanakay tamin'izay fotoan'izay dia nihitsika tany Fjkm ny tena nanomboka teto hoe tsy zaka tsony tery tompo fa tena mitalao aminao zay hoe mba meo fiangonana akaikikaiky mba ahafahanaina mizatra raha. Dia tena hoe ankasitrahana feno izy tompo Andriamanitra namaly ny vavakay fa dia nitolorana zay amin'ny isotry fitiavana. Mankasitraka an'Andriamanitra lehibe zay ry havana malala ny amin'ny fahatokisany anay mbola hitondra ny teniny ary ny famarinana ny teny taminay sy ny fomba ny anay mandrakarivo dia marina taminay mandrakarivo zany ka misaotra azy izahay. Misaotra ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara ihany koa ny amin'ny nanekely hoe hiara-iasa taminay teo ny fanomanana olon-tandrina fa teo ihany koa ny hoe sehatra tahaka an'izao ahafahana miasa mampiely ny filazantsara. Misaotra ny toeram-panomanana manokana izay fantatray fa misy mpampianatra ato miara-manompo antsika ato. Dia mankasitraka indrindra tompoko ny amin'ny fampianarana ny famolavolana izay nentinareo ka nahatoy izao anay. Fa tsy ihany koa ny tsy saotra ny mpitandrina teto isotry fitiavana izay tombony ho anay lehibe tokoa zany satria dia na dia hoe mpianatra raha ao anatin'ny heritaona azy dia nahita izahay mpitandrina anankitelo mifandimby ka dia hotononona manokana ao anatin'izany Andriamatoa raha dia tsy eto ary izy mamela mba hanonona azy ireo raha olo miasa solofo raha maha olo miasa solofo mpitandrina Andriamatoa Andriamisata Roger mpitandrina ary eto ny mpitandrina eto an-toerana Ramatoa Andrianomanana Miarso. Dia ny tompo any pastera mombanareo an-trany ary izany ampahery anareo amin'ny fahalalana izay rehetra ilainareo amin'ny fikasana ny ondriny. Misaotra ihany koa an'ireo birao eto amin'ny fitandremana isotry fitiavana. Misaotra anareo sampana sy fikambanana velona rehetra eto amin'ny isotry fitiavana ary misaotra anareo fiangonana manontolo ary indrindra ianareo mpiara-mivavaka izay nifanjota aminay hatrany nandritra n'izay heritaona nandalovana teto izay ka nahafahanay nahatsapa tokoa ireo izay vavaka nasandratra ireo ny fanohanana tamin'ny lafiny rehetra ka nahafahanay namita ny fianarana tsy nitsara fanompoana izay nitanterahana teto. Manana ny maizy azy raha nitsapanay ny isotry fitiavana. Alohan'ny hidirany teto ry havana dia mamelara mba hizara kely tahotra ny hidirako teto na tahotra hoe hiditra ny isotry fitiavana zany. Isotry fitiavana fiangonan-dehibe izy raha izay fanareo ihany koa dia manana fanomezam-pahasoavana vanin'Andriamanitra manokana ary tena manana ny akamarony ary tsy vitan'izany fa tato amin'ity fiangonana ity nisy an'ireo mpampianatra fony izay nianatra teny Akatso dia niona taminay tety dia ao zany tahotra izany ary misy ihany koa mpampianatra izay mbola ao anatin'ny toera-manana mpitandrina ary tsy vitan'izany fa resaka ara-panana reo tena hoe manana hono nambaraka tamin'ny mpitandrina tamin'izany taona izany inona tsony nozaraika ao fa tena mahatahotra tamin'izay fotoan'izay. Ny tenin'Andriamanitra izay mifikiranay dia hoe atao izay azo ny tananao atao fa Jehovah Andriamanitra no momba anao no tananay izany ary tanteraka taminay izany. Mankasitraka indrindra tompoko fiaraha-miasa fa tena mamy anisan'ny tahotra kely teto koa dia hoe raha ny fiangonana isotry fitiavana izany ve tsy olona manavagavaka be daholo ve ireo amin'ny fiangonan-dehibe azy olona le somary tokatokamonina kely fa tsy izany nitsapanay tompoko fa tena hoe fitiavana ianareo dia ny tompony
ombanareo mandrakariva ny teny izay omenay anareo dia ombanay manana ilay teny ao amin'ny teny'ny foibe le hoe miorena tsara aza miova ary mahefabe mandrakariva ny asan'ny tompo tahiny tompo ianareo tompoko amen. Rezaka tery ataovy izay azony tanao atao dia ny andriavana fa misy ireo zanaky ny fiangonana izay nomeny tompo fahasoavana ny amin'izay nahatanterahany fikasana tsara atao amin'izy ireo tamin'ny fanorena tokantrano sy fanamasinana fitsofandrano ny fanambadiny. Andriamatora Kotomanga Enitso sy Karaina mivady ny sabotsy 13 Aogositra 2024 izay efa manatona ny altara araky ny hitatsika ary Andriamato andrinindrina miaritiana sy aitra omaly sabotsy 17 Aogositra 2024. Fiarahabana tonga soa ary miompifaliana aminareo ny amin'ny fahatanterahany fikasana tsara ka nazonareo nandray ny Tsodrano sy fanamasinana ny fanambadinareo tamin'ny anaran'ny Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana. Toy ny fanaon'ny fiangonana amin'ny tahaka izao dia indro ny baiboly ho fampatsifana fa amin'ny fotoana rehetra dia manakambara amin'ny fiainatokantraminareo Andriamanitra ankasoavana nahakaratsy. Andriamatora Kotomanga Enitso sy Karaina dia hitako ilay tiany fanaiko no azoniko izy ka tsy navelako andeha ataovy toy ny fanomboaka se eo amponao sy toy ny fanomboaka se eo amin'ny tandrinao. Andry ny rina miaritiana sy aitra ny rin'ny fony dia nomena ho azy ary nangatany olony sy mba nilafina. Fiarihavana iaraka iombavaka ao anatin'ny vavaka fangatahana isika. Indray ty izay ary Jesosy Kristy tompo araka ny tenao te dia ametraka izay fanahiana rehetra tena hoe amoaka izay rehetra ao am-ponay eo anatrehanao ny momba ny firenenay zany dia mba ianoy ny favaka mangina sy ataonay. Indray koa zay mametraka ny ahiahinay momba ny fianakavinay sy ny ankonanay eo anatrehanao ka mba ianoy ny favaka mangina sy arisietra ny tsirairay avy ankehitriny. Indroany koa zay ry Jesosy Kristy tomponay eo mametraka ny fiainana ra-pana anay momba ny tenanay ka mba ianoy ny vavaka mangina izay ataonay. Izay Jesosy Kristy tompo mametraka izao fitandremana izay fanametrahanao izao isotry fitiavana zany ka mba ianoy ny vavaka manginanay.
dia indro izay ry Jesosy Kristy Tompo mametraka ihany koa ny akany fialofana dangaina izay entinao hiahina ireo izay tanora ankizy izay tsy manana mpiahy fa inonay tokoa fa ianao Jesosy ilay tena mpiahy amin'ny olona rehetra ka petraka eo aminao zany. Taio ireo birao, taio ireo voamera rehetra, ireo komity rehetra miara-miasa amin'zareo, ary taio ireo ankizinao mba hisy fiantraikany na ny fitasaina ara-panazany na ny fitasaina ara-batana, fa tena miratra tokoa mba hisy avony ny voninahitra ny anaranao. Misaotra Tompo fa Andriamanitra azo antsonina ny fomba amin'ny fotoana rehetra ianao, ary tena faly izahay zanakao fa man'Andriamanitra hianteherana, ary manomboka izao izay dia tsy anahy intsony satria efa petrakay eo aminao ny aminay manontolo izay rehetra nanahy teo amin'ny fiainanay, ny vavakay dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary akambanay amin'ilay vavaka sy fanampianaranao manao hoe rainay izay miandanitra masinina ny anaranao toy ny fanjakana. Milonay ny anasazo anay ary mamelany alikay tahaka namelany izay melaka taminay, aza mitondra anay fakam-panahy fa manafany ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Finoana ry havana mitsotra amin'ny masina izay atolotra amin'ny anaran'ny Tompo fa ho tanteraka aminareo tokoa izany. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahy mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ho azy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana mivavaka mangena. Dia ho an'Andriamanitra velona tokany irery any voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.